faly miaraba tsika vahoaka ny Tolagnaro sy tsika rehetrarehetra zay miaino an'izao fandarana zao. Zahay eto moa zany dia ekipan'ny commune urbaine Fort Dauphin miaraka amin'ny ekipa avy any Antananarivo avy eo amin'ny CCPREAS zay nanao ny étude rehetrarehetra mahakasika ny fanamboarana ny tsenan'ny akorandava sy ny gare routière. Zao tetikasa zao dia tadiditsika tsara fa nisy fotoana tamin'ny voalohany nandehanan'ny PRRM na ny président ny fanavaozana taty amintsika Fort Dauphin dia nijery an'ity tsena zay simban'ny cyclone ty ny filohan'ny fanavaozana tamin'izay fotoana zay. Ka rehefa nahita an'io zany izy dia nalahelo ary tena ontsa satria potika ary hitantsika fa maloto dia maloto, tsy mendrika ny Fort Dauphin, tsy mendrika ny commune urbaine Fort Dauphin tsena toy izao. Ka tamin'izay zany rehefa nangataka zahay dia nanaiky izy fa hanao ny étude ary hagnamboatra ny tsena ty. Ka tonga ny fotoana zany zao, tonga ny ataontsika hoe tokony andraikitra avy any Antananarivo ao amin'ny resaka finance zany miaraka amin'ireo entreprise zay na ataontsika hoe namaly ny offre mijery an'izay tsena zay. Dikan'izay faly zahay ary tsy hainay tsy hisaotra ny filohan'ny fanavaozana zay nanatanteraka ary hanatanteraka an'izao tetikasa goavana zao satria tsy vitan'ny tsena ihany fa ao anatiny koa ny gare routière. Ka porofo mitoko amin'ny tenda ny fahatongavan'ireto entreprise reto zay ataontsika hoe hifaninana amin'ny fanamboarana an'ity tsena ty zay. Dia mampafantatra ny vahoaka ny Fort Dauphin zany zahay androany fa tsy revirevi tsony ary tsy hainao anatin'ny fotaka io tsony tsika anatin'ny lonto io fa tanteraky ny président ny fanavaozana ilay ataontsika hoe toky zay nomeny tamin'izy tonga taty hoe ho amboarina ty tsenantsika ty. Tsy moramora manao raha satria maro ny étude atao alohan'izay. Ny marché public na ny volam-panjakana koa tsy avoavoaka fahatany koa io fa mandeha procédure maromaro ka nandritra ny ataontsika hoe volana vitsivitsy zay dia fa misy vokany zany amin'izao fotoana zao fa tomboka mbian-dakana ty matoka ao fa manomboka amin'ny ataontsika hoe faravolan'ny mois de juillet farafahatarany dia efa hisy orinasa ho tonga eto hanamboatra ny ty tsena sy gare routière antsika ty. Vaovao tsara zany ary vaovao mahafaly dia tsy hainay tsy hampafantatra an'izany ny vahoaka ny Fort Dauphin mba tsy hisiany tsony reny resaka hoe tsy soa Fort Dauphin fe mba mandehana akorandava ao. Amin'izao zany tsika ataontsika défi fa ho vita ary tsy misy tsena soa manahaka an'io Madagasikara eto raha zay plan zay natorony anay zay dia tena ataontsika hoe tsena mahafapo satria hitovy niveau amin'ny goudron ty io tsy ho ambany agnatoraka risasy tsika fa tena hiakatra ambony ety ary tsena misokatra, tsena tsy teritery hisy asika mpivarotra rehetrarehetra ato. Ka dia magnamafy ary mamerina ny fisaorana amin'ny filohan'ny fanavaozana zahay amin'ny fijeren'ny manokana ny Fort Dauphin satria maro ireo tetikasa ataon'ny président fa mbola ataontsika ngamba sika ny voalohany hazo tsena sy gare routière vaovao. Tena ho razevagna io potehiny mihitsy io fa tsy hisy na vato raiky hipetraka eo fa tena ho razevagny totaly ireo tsena miaraka amin'ny gare routière eo. Dikan'izay zavatra vaovao ary tena hisaoranay anazy manokana fa tena porofon'ilay fanavaozana zao. Dia makatelina président ary makasitraka dia tsy hainay koa tsy hisaotra ny première dame satria anaty isan'ny nanaovana plaidoyer ihany koa izy mba niangaviana hoe mba atodio zahay première dame fa tena zava-dehibe ho an'ny Fort Dauphin. Vao miditra ny Fort Dauphin tsika tonga dia gare routière miaraka amin'ity akoradava tiky ny image ny Fort Dauphin. Dia isaoranay an'zareo zany fijerena manokana ny Fort Dauphin zany dia ataontsika hoe afaka volana mety ho maharitraritra satria foto-drafitrasa goavana io mety ho 10 volana mety ho 12 volana fa io zany rehefa miatomboka eo dia fa misaotra isika. Ary ny zavatra anankiray mba hiangaviako ny vahoaka ny Fort Dauphin koa dia mba hanaiky ny fandaminana satria matoa ho razena zany io dia tsy maintsy afindra le tsena, tsy maintsy afindra le gare routière dia mba hanaiky an'izay fandaminana zay tsika rehefa vita le foto-drafitrasa miverinao amin'izay tsika manao an'ilay asa velon-tegna sika avy. Ka dia misaotra anareo zay niaino ary mbola manentana ny vahoaka ny Fort Dauphin haritra ary mipetraka amin'izay fahendrena zay mba ahafahantsika mitondra marina ilay fampandrosoana eto Fort Dauphin. Inona mety antanatohatra ny ahafahana mandamina izay famindrana ireo mpivarotra zay? Ny antanatohatra moa zany dia miankina amin'ny fandehanany sy ny ataontsika hoe fandrosoan'ny
ataontsika hoe ny appel d'offre satria misy procédure ho androany zany manao visite des lieux reo orinasa reo. Avy eo mety hisy fotoana zany ny anaovana dépouillement. Avy eo hisy orinasa ahazo an'ilay ataontsika hoe tolobidy. De arakarakin'izay falakilakesan'izay procédure zay no ahafahantsika zany mamindra an'ireto mpivarotra reto. Ny Antanatohatra moa dia efa fantatrinareo satria efa nanao recensement antsika. Efa fantanay fa ho avy zao tetikasa zao dia efa nanao recensement mialoha antsika efa misy 2 mois passé zay. Dikan'izay tsy hisy mpivarotra vaovao. Fa efa vitantsika le recensement satria rehefa maheno le olo hoe hisy tsena vaovao ipetraka eo dia efa hiazakazaka aby koa sika satria hitanao le fiveloma, le fiaina sarotry dia maro olo te hivarotra aby koa. Fa efa vita ny recensement 2 mois passé zay efa fantanay aby hoe izy aby ny mpivarotra tokony hiditra ao zany. Dia vita zay recensement zay miditra atsika amin'ny famindrana an'ireo olona reo avy eo dia ataontsika hoe mety 2 volana atsika mikarakara an'izay famindrana zay. Ary agnatin'ny mijery toerana atsika satria misy toerana anankitelo dia tsy maintsy ifampiarahana amin'ireo mpivarotra reo koa hoe aiza amin'ireto toerana reto no metimety aminareo. Mba tsy hisiany koa le fanomezantsiny hoe agnatiny loatra zahay tsy ahalafo zahay dia tsy maintsy mbola ifandiniky zahay miaraka amin'ireo président maromaro zay mivarotra atao anatin'ity tsena ity zao. Ny ato anatin'ny akoradava ihany zany voankazika izy io ve sa ny mpivarotra eraky Fort Dauphin matoboka Eran'ny Fort Dauphin fa tsy akoradava. Le recensement nataontsika recensement hatrary Antanambao hatrany amin'ny Hirondelle. Dikan'izay regny zany hiala aby regny fa hiditra aty agnatin'ny tsena rehefa vita le tsena. Fa mandra-pivitan'le tsena aloha dia tsika moa zany maha olombelona dia olo koa fivelomana io sarotry ny handroako. Zay nahatonga anahy nandritra ny fitondrako 2 taona zay mahery kely tsy nandroako olo amin'ny arabe tsika tsy nandroako mpivarotra satria horohanao le olo io ny fivelomany. Sika sy manambola hiantoka ny fahasahiranan'olo aby tiky. Dikan'izay navela fa mba nakisa kely amin'ny trottoir le vahoaka zany mandra-pivitany ity tsena ity ary nataontsika défi hagnamboarana an'io. Zao izy hita misy vahiny reto nalefan'ny président avy agny hanao an'ilay fijerenan'ilay orinasa zay hahazo an'ilay tetikasa. Mety efa eto angamba reo orinasa mpifaninanareo dia gn'atao androany sy amaray zany manao visite n'ity tsena ity zany ireo ahafahandreo mamaly an'ilay tetikasa hoe zao gn'agnamboaranay an'io zany dia hojeren'ny ekipa amizay zany hoe iza gny mahazo anazy. Alohan'ny 30 juillet zay sika mety efa mialy eto aby angamba ny mpivarotra efa mifindra amin'le tsena provisoire mandra-pivitan'le tetikasa. Sotra tompolay makasitraka tompoko.